Mandeha tsara kaka. Asmodeny anarako. Ataoko ato anatin'ity zavatra kely ity ny feoko. Mba hisahino. Any aoriana any raha misy mahazo ahy. Karazana fandraisana feo angamba tony raha ny fijeriko azy. Miova be mihitsy ny tany. Ny feonao ary zao azo ajanonao na dia ho faty ary ianao indray androany. Tsy haiko anao ho faty fa ho tantarako anao ny tantarako izay niainako rehetra hatramin'ny voalohany. Ka inoy tsara ary ho anao izay mihaino an'ity. Inoy. Raikitra ny ady. Ady efa ela be izy ity ary tsy tadidiko akory hoe taiza ho aiza ny fanombohany. Mbola tsy teo akory ny olombelona ty fa nisy ny ady. Niaina sy niady foana aho hatrizay nahatsiarovako tena. Ny mpandray anjara fotsiny no miova indraindray. Hatramin'izao aho mbola miady foana. Miady an'iza nefa? Andraso tantarako anao. Ny tantara iray manontolo. Mety ho lavalava nefa fa aza mihetsika anao. Mba tsy ho adino ny tantara fa tena niady aho ary nanao izay azoko atao. Averiko kely. Asmodeny anarako. Devoly aho ary aty Madagasikara ny asako. Manao zavatra ho an'ny olona aho ary omeny olona hafa na mbatamban'izany. Tsy haiko ahoana ny nisiko fa hatrizay nahatsiarovako tena dia anjely tany an-danitra teo aloha. Nahafaly ihany ny asa ho andraiko tamin'izany. Ninona nasain'ny lehibe nataoko dia nataoko daholo. Tsy fantatro izany hoe manoto izany tamin'izany ka rehefa nitarika ady losifera dia rivo aho. Nanana hevitra tsara izy handresena lahatra anay rehetra. Satria tokony nino fotsiny moa izahay ny fisian'Andriamanitra fa tsy nahita azy mivantana tamin'ny voalohany. I losifera nilaza fa Andriamanitra tsy mipoitra amintsika izany afaka soloina dia ataony mahafinaritra hono ny fiainanay. Betsaka ny resaka nandeha tamin'izany raha ny antony nampikomy an'i losifera. Misy milaza fa mialina an'ilay zanak'Andriamanitra tokana izy ka te hamorona ady tamin'ny rainay. Misy milaza fa voatokatoka loatra izy tamin'ny hatsaran-tarihany ka nahatonga azy te hihoatra an'Andriamanitra. Iny, tsy izany loatra ny tena votoatiny ity. Fa nitarika ady izy dia nanaraka aho sy ny namako maromaro. Betsaka ny voatariko losifera tamin'izany. Resy nefa izahay ka nazera amin'ny Mikaela sy ny miaramilany taty ambonin'ny tany. Tsy lazaiko anao akory ny hatsaran'izany tany namboarin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izany. Tena lafatra ary mbola teo ny dinosaur rehetra namen'ny akantony. Rehefa nazera nefa izay dia nopitehan'ny losifera izany tany izany. Ny olombelona mieritreritra fa meteorita hono ny nanimba an'ilay tany kanefa ny ahatezeran'ny losifera no nanimba azy. Tadidiko mihitsy ny kabary nataony tamin'izay nianjera tamin'izany. Teny iray izay ny tena nanamarika ahy. Tsy ho anjarantsika intsony izany hanao ny tsara izany fa ny ratsy foana no ataontsika hoy izy. Betsaka no niteny taminy andao hifoana amin'Andriamanitra tsika tia ho raisiny iray. Kanefa tsy nanaiky izy. Hainy nambosombosika anay ka dia nanaiky an'izahay ny farany. Ny feo tany an-danitra efa nandefa tsy anjely intsony ny fiantso anay. I losifera ny Satana. Ary izahay miaramila ny natao hoe devoly.
narary azy izany fanjerana izany tamin'izany. Kanefa dia nanginao fa izao koa anisan'ireo madinika tsy afaka mba miteny izany. Nandeha koa ny feo hoe hamorona karazana zavaboary vaovao Andriamanitra. Zahay moa efa nionina tamin'ny toerana nametrahana anay tamin'izany. Ilay toerana atao hoe afo be taty aoriana. Hamorona an'izany olombelona izany hono Andriamanitra ary teo losferany nanana hevitra fa hosparany koa ireo. Dia nanao mission rery-tany idena tany izy. Ary vita ny zavatra mieritreretiny atao. Hainao angamba ny tohiny. Tsy miverina tao an-danitra intsony izahay noho izany fa niaina tao amin'ny afo be. Tena handray asa tao amin'ny departementan'ny fifanarahana. Betsaka izahay ny nianjera. Ary misy ary izay efa nianjera vao tena mifankalala. Nandroso ny olombelona ary arak'izany departement izany dia manao fifanarahana izahay. Ireo izay tia halaza, tia hanan-kariana, tia ho mpanao politika malaza dia mifanaraka aminay daholo. Omenanay fanany dia azony daholo izany. Nanao ny ratsy arak'ilay nolazain'ny Losifera izahay ary tianay izany. Be dia be ny tantara tamin'izany fa tsy ho voatantarako anao daholo. Ao aoriana kely ao angamba. Fa tantara iray izay ho tantaraiko manaraka eto ny tena ho tantaraiko anao. Dia hanao inona izany izany mandra-piverina lahy? Mangalahy aloha aina fa congé antsika izao e. Le ty e. Nga tsy hoe hitady amiry e? Hitady amiry tsika fa mangalahy aloha aina e. Miasa moderne ny teny hoe mangalahy aloha ainako. Dia miverina hono izy rehefa lasa indray niketrika. Na afaka mitaditady izay tsy haiko izay tilona eo momba miry alako. E lahy ve le sy hampiaraka dia za rery ny ato le. Hampiaraka hono koa fa hiaraka amiriana fotsiny ako. Hiresaka aminazy any amin'ny restaurant? Mampiaraka izany. Shh! Tsisy mampiaraka izany fa riana nily ty io e. Dia manino? Namanlandiko. Ay, ndana re lahy raha handefa ilalao Fortnite za mandra-piverina lahy. Zay ary fa miandro ivelanao riny e. Ndana e. Dia mba hitondray an'le gâteau au chocolat reny za. Indraindray eo mijeran'izy roa lahy nefa tsy fantany. Rehefa niasa sy nampifanarahana tamin'olona maro aho nandritra ny vanim-potoana ny fanesisisy. Dia nilaza ny lehibeako fa afindrany amin'izany toerana atao hoe Madagasikara izany aho. Tsy nanaiky tamin'ny voalohany satria tiako ny toerana nisy atalohan'izay. Tsy nety nefa ny lehibe fa tsy maintsy nandeha. Dia lasa tokoa anakany. Nakaty moa izany e. Dia nanaiky nakaty amin'ity nosy lehibe aty amin'ny ranomasimbe andehanany ity. Rehefa niona tamin'ny ambasadin'ny afo be teto dia nilaza izy ireo fa afaka manao ny asa koa. Betsaka nefa ireo dia folo miasa tena manao fifanarahana tsy mandalo ny afo be ka tsy tena azo contrat firy akory aho tamin'izany fotoana. Efa nanomboka tonga koa ny misionera ary misy fikambanana miafina maro nanomboka ny forony. Iray nefa ny tena mahery tamin'izy ireo teto. Ny maso be tsy mahita. Raha araka ny resaka mandeha dia mpilalao ody amin'ny mpanjaka iray no namorona an'ilay fikambanana. Nisy any nefa ireo niady taminy tao anatin'izany Raben'Iomby. Hainao ve ny tantaran'ny Raben'Iomby? Raben'Iomby Savolahanty e. Ilay namono tena tao amin'ny lakitra Triva nahaizanao azy. Lava be ny tantarany izay mbola tsy hainao fa izay fotsiny ny henonao momba azy ireo. Fa izany mbola tantara hafa indray. I Raben'Iomby no namono an'ilay mpanao ody io. Tao aorianan'izany nefa maty Raben'Iomby. Tsy nalala izy izay niaraka taminy fa nanana lehibe io mpanao ody io. Raha vao ho azy teo ny adversera amin'ny maso be tsy mahita izay notarihan'ny Raben'Iomby. Nino nefa zareo fa isy lehilahy iray hamono ilay lehibe amin'ny maso be tsy mahita. Mbola ho avy any aoriana any.
Rehefa eo an-tanan'ilay ifoka dia tsisy sakana azy amin'izay. Niandry teo zareo kanefa tsy tonga foana ihany ilay lehilahy nandrasana. Dia nisy teny foana zanaka manjafan'ny Rabeniombona maty ary izy. Niandro tamin'izany mba hisy anankiray ho teraka lakosy tamin'izy ireo, fa tsy nisy teraka lakosy ary tsy nisy lehilahy. Rehefa nanao fanadihadiana dia misy an'izany Zanahary izany lehibe an'ity nosy ity. Efa teto hatramin'izay izy, ary izy no tompon'ireo mpikambana ao amin'ny masobe tsy mahita. Izy tsy fantako ny tena fiaviany. Sarotiny izy amin'ity nosy ity. Ka noho izany ve tsy alalany izay tokony atao sy tsia? Tsy haiko aloha. Indray an'izy ny tazako tamin'ny fotoana namonoan'ireo namako ity voly tao amin'ny ambasadiny avo be teto. Tsy fantako akory hoe mety maty izahay. Nitsoaka ary tsy mipopotra intsony na no niasako tao anatin'ny fahanginana. Tao anatin'izany nefa nahita taranaka Rabeniombona teraka lakosy. Sady lehilahy. Nanao tahaka ireny olombelo ireny satria haiko ny maka endrik'olona. Nanao tahaka ireny bandikely mitovy taona amin'ireny dia nanao namany mba hahafahany manao izay tokony ataony. Izany hoe hamono ny Zanahary. Noho ny fahatahorako no avinay eto Madagasikara. Ho bediny lehibe manko raha fantany izao rehetra izao. Dia nataoko izay rehetra mety mba ho lasa namako Benjamina, ilay taranaka Rabeniombona. Tia mandehandeha irery mijery zavaboary any anaty ala izy ka tany no hitako tena mety ahitany ahy. Izy izany, misy olona ve? Azafady lesy, tsy te hanaitra ny laza aho. Fa inona natao lahy ty? Mba mijerijery zavaboary ka. Ay lahy koa tia mijerijery aty anaty ala ty. Ie, hafa ihany lesy ny biby fa tsy mba ratsy fanahy ohatry ny olombelona. Asy modely ny anarako e. Benjamina na Ben, faly mahafantatra. Za koa toraka izany, ary aiza lisa mipetraka e? Ao an-tampon-tanànao ihany e. Ialahy ve tia mitoraka vato eny ambony rano? Dao ary mba hanandrana e. Ndao e! Dia matetika izay lolany niara-ny lalao. Ny zaza fito ambin'ny folo taona izany taloha mbola amin'ny lalao be mihitsy. Mifanao fotoana anaty ala miara-milomano miaraka amin'ny ankizy rehetrarehetra. Zavatra tahaka izany. Tao anatin'ny fotoana fohy ary dia adiniko mihitsy hoe devoly aho, fa tena olombelona mihitsy no nieritreretako ny tenako. Mangatsiaka be lesy izany andro izany, vetivety teo dia efa hariva sahady. Varian-dalao koa lesy tsika ny tena marina fa tsy hoe ilay andro ny tena vetivety. Ny ankizy efa lasa daholo. Andraso aloha. Fa maninona? Aza mihetsika aloha elahy. Miazaka za aloha. Oay, toa lasa be da be ilay mitifitra asika. Fa iza mitifitra asika? Iasy mode! Fa tsy mitely lahy! Oay, toa mipotra tampoka eto tsika. Ahoana ary izany? Tena efa fantatra ry zareo kay. Inona fantatra izy? Ahoana re zany e? Iasy mode! Fa misy inona ho ah? Aza mikiropaka aloha elahy. Fantatra elahy fa mpinama antsika. Ie, dia maninona? Tamin'ny voalohany aho ohatry ny hoe namany lahy fa izao aho tena namany lahy. Tsy azoko. Asy modeny anarako. Tsy olombelona fa devoly. Devoly? Misangy ve lahy? Tena marina izany ka. Jereny lahy fa afaka miala eto aho dia maketsy. Hitany lahy. Aza manantona anahy mihitsy aloha lahy. Fa mbola za ihany ity ka. Fa izy lahy? Mbola iasy mode ihany lesy tia. Mpandainga lahy.
Fa aleo aloha nazava vetivety e. Aza miteny tsony elahy ka mpandainga. Tsy zangely tian'ireny vonoina fa ilahy. Ah? Fa za ahoana? Adiadiny laza ho entina aty. Marina fa misy idirako mihitsy ilay izy a. Fa ilahy ny tena eo ampovoan'ilay ady. Fa inona ny dirako amin'izany? Tsy izany lesy fa misy fikambanana izay atao hoe masobe tsy mahita dia ny zanaharan'ireo no te hamono an'ilay e. Fa maninona izy ny te hamono anahy? Fa za nga naninona azy? Ka misy faminaniana efa ela be izay hoe misy olona hamono azy hono dia ilahy ny eritreretin'ny olona rehetra hoe hamono azy. Aza ampidirina amin'izany aho fa za Benjamina tsisy idirako amin'izany. Tena marina izany e. Misy an'izay hoe ivoka izay dia raha ilahy mitondra an'io a dia tena ho fatan'ilay izy. Natokana anao an'izany ilahy e. Manana hery momba an'izany ilahy. Avy alao aho ody ry Asmodée fa tsy hino an'izany laingalahy zany aho. Ny alina iny nefa tena alahelo fa nisy polisy natondona tao am-baravaran'i Benjamina. Namono ny ray aman-dreniny. Mety polisy tao anatin'ny masobe tsy mahita angamba. Nitsoako Benjamina ka niafina tany amin'ilay ala falehanay. Tara kely aho ary dia tany koa aho no nahita azy satria fantako fa hiafina any izy. Benina, dia nieritreretiko ve ny tranga? Fa naninona lahy tsy tonga raha mahavita an'ilay nataon'ilay iny? Tena tsy napoiziko hoe ho avy hariva ao amin'ny lary zareo. Tena diso aho tamin'iny fa tokony mailo. Ataoko izany tenenina izany fa lasa resaka anazy izany zanahary izany ity fanovonono ray aman-dreniko. Raha tsy nitsoaka izany aho dia ny vonono koa. Na handeha ho aiza aho izany dia hisy olona nendrika anahy foana. Namako rehetra koa raha ny vonono daholiko. Eny e, tsy tena hoe namako moa izany fa mpiara-miasa amiko rehetra. Tsy tiako koa raha angaza mianao anaty fatahorana izany e. Inona ny tokony ataoko ary? Alohan'ny hamonoantsika an'izany aloha dia mila mikotrana kely ilahy. Kotrana ady ve? Tsy mikotrana ohatr'izany ka, fa mila fahavononana lahy. Ilahy teraka lakosy mahery vitana. Raha vonona say lahy dia ny vitanao anatin'ilay mahavita zavatra maro ary ohatran'ny hoe mandeha ho azy. Izany ve? Ndao ara-pianaro aho e. Efa ao anatin'ilay ilay izy fa mila avoaka fotsiny e. Hitan'lahy, misy mpamosavy izay malaza mpanao ratsy dia ho alaintsika izay. Mpamosavy? Ie, ndao fa atoroko an'ilay e. Dia nisambotra ilay mpamosavy izay ary nampianariko izy asa sy ahibaiko ny fahatahorany. Ka dia nandeha ho azy izany fa tena efa natokana nanao an'izao izy tahaka ny raben'omby teo alohany. Betsaka ny setrinay tao anatin'izany fa tsy ho voatantarako eto daholo. Rehefa mahita ny tanteraka dia mahita zavatra be dia be momba amin'ny Benjamina. Ny fasahiny tamin'izy naka amin'ny mamazela. Nahita aho fa ananany tanteraka koa izany tahaka amin'ny Benjamina. Dia nandeha ny fotoana ka nialehibe izahay ary nivonona niady amin'ny zanahary. Tao anatin'izany nefa nanomboka n'ity vehivavy iray atao hoe aniko i Benjamina. Io vehivavy dia hita ny tany am-piangonana izay fandehanana mivavaka. Hitako tena mifankatia aniko azy Benjamina. Tena tiako lesy izay zipo izay ry Asmodée. Aza variana be amin'izany aloha lahy fa tadio ny asa ataontsika. Eny e, fa iny mandeha foana fa aza matahotra lahy. Dia inona nefa ny tena hitiavana lahy an'izany vehivavy izany e? Ny tsikiny, ny endriny to dia kanto izany lesy. Fa aza atao tena hita be aloha fa tsy aiza atao masobe tsy mahita. Ho sahirana eto indray tsika hiaro azy. Fa iza moa no tena anarany teo e? Ihany ka lesy. Tsara kosa lesy izany anarana izany. Fa izao e, hitako ilay ifoka. Hitan'lahy? Taiza? Tena gaga be ary ah. Fa nisy nahita ilay izy ah. Dia nisy mivarotra teny amin'ireny fivarotana maizina ireny. Izany ve? Vaovao tsara kosa izany a. Sady efa te hamita an'izany tokony ataoko izany aho. Dia hanambada ny anoko. Fa tandremo aloha sao very amin'izany indray ny fifatohan'ny lahy. Tsy very izany ka. Ary aiza ilay ifoka?
Ato ilay izy. Avoy ary. Eo, kitio amin'izay hoe jerena. Efa ela be ny andrasana n'ity fotoana ity. Zay kitiako le izy. Tsisy ninona mitranga akory. Tsy maninona lahy. Tsy maninona ka. Ovinan'izay tsika ianao ny andehan'izany Zanahary resahany lazany foana. Efa niainanaina fa any amin'izany ala iray any Manjakandreny izany hono izy matetika no mijanona. Dia makany fotsiny tsika dia miady izay dia vonoina izy dia vita. Ie, tsy atohan'lahy n'iny ny tratrany dia maty izy. Ay, mora izany fa andao dia raha pitsy makany ary. Fa izao Hoe ahoana? raha sanatria misy mahazo ahy dia karakarain'ny lahy ihany ka. Dia tenen'ny lahy izy hoe tiako izy. Aleo fa ilahy ihany no teny azy. Tena marina anie izany fa ohatran'ny manahirana ity zavatra ataontsika ity. Raha ny tiako dia misambotra mpamosavy foana tsika. Fa tsy maintsy vonoina Zanahary izany fa izy no deba be. Inona ary izany no lazaiko anazy raha izany mampilamina lahy? Izay lesy tenenina azy hoe tena tiako izy ary tsy ho adiniko mandrakizay. Ilahy ihany lesy ny teny azy an'izany. Fa raha sanatria dia lahy miteny azy efa mpinamana ihany tsika tao aorian'ny ainantsika rehetra izay dia matoky an'lahy za. Azo matoky ilahy. Ary ndrana amin'izay matory fara-pitra ny ady farany. Tsy naposiko nefa izay alina izay fa efa planina ny Zanahary ny ahitako an'ilay ivoka. Ary nasiany mosavy ilay izy. I Benjamina tsara vintana iny dia nivadika ratsy ilay vintana miverina aminy rehefa nandray an'ilay ivoka. Alina iny ihany dia maty Benjamina ary tsy ahitany aniko intsony izy. Nalahelo ary natsiaro tena ho diso satria afaka noeritreretiko zavatra ohatran'izany. Maty Benjamina, kivy aho. Very ny ezaka rehetrarehetra fa tsy misy hamono ny Zanahary. Na i Benina izay mahery vintana ary dia vitany namono azy. Tao anatin'izany dia nanjavona tsy hoe nakaiza ilay ivoka. Ny foa maraina maty Benjamina ary tsy hita ilay ivoka. Mainty be ny tanany no nalalako fa nahazo mosavy tamin'ny alalan'ilay ivoka izy. Fa nanao fanarana tamin'ny devoly ahoana ianao? Hiasy modely izany ilay devoly? Ie, izay ilay izy. Fa tsy tahaka an'ilay hoe manome fanahy fa miasa ho azy izay. Dia tsy misy atahorana ve nefa izany? Tsy misy ka. Raha vitanao izany manapaka ny lohan'ny maso be tsy mahita dia averina hiasy modely andy. Ie, izay ilay izy dia joro lasa mpanankarena be. Tena hafa mihitsy izany. Nahita sy nanao fanadihadiana momba ny maso be tsy mahita fa misy any zan'Andriamanitra tompon'izareo izany no tena itokisana. Ka raha izany ny lohany ve dia ahoana no amonareo Andriamanitra? Mety fomba fiteny fotsiny kosa angamba izany fa misy olona lohany ihany ao. Dia ilay ivoka atao inona? Tsy fantako fa nasaina azy modena ilaina fotsiny ilay izy. Tsara sanjila foana ary izay sy joro hatreto fa nanaiso mirany tsy dia netinety. Tsy mba te hahalala ny tiana sy mody hatongavana amin'ilay ivoka ve ianao? Andraso marina hoe anontaniako izy. Nanontaniako ihany ilay izy fa miodikodina be izy vao anontaniako an'izay fanontaniana izay. Fa tena matoky azy ianao amin'izay namerina ny landy izany. Ie, matoky azy aho fa izy hono tsy maintsy manaraka an'izay contrat nisoniavinay. Eny ary, ianao malala izay ataonao fa tandrema foana ihany. Izay koa no lazay miranay tamin'ny asomodika nefa mira indray no namadika anay. Fa zaho kosa aloha tsy hamadika anareo e. Izay ilay tiako tenenina ka. Azoko rehefa tsy maninona izany aho. Noho nandeha nitady any aniko dia nalahelo sy nitomany mafy izy raha nolazaiko fa maty nisy namosavy Benina. Tsy niditra tamin'ny Antsipiriana aho fa nazavaiko azy fa nisy olona namosavy izy. Fa ny gasy moa voalazaina an'izany dia mino foana matetika raha hoe famisaviana ny nafaty ny olona iray. Gaga nefa tamin'izay fotoan'izay fa mitoejaza hono i aniko. Ary Benina no iray nizazy io.
nafarako tsara izy mba hitazona ny zazo io ary ampiko izy amin'ny fandaniana rehetra. Nanantena tamin'ny fotoana io fa zazalahy io zazo io ary izy le lazain'ilay faminaniana fa tsy penina dia nampiko ihaniko. Ny ray aman-dreny moa tia zanaka ka nanampy azy tahaka an'ireny zaza maty vady ireny. Nalala fisiam-penina izy ireo ary lamina ny rehetrarehetra dia nandeha ny fotoana ka teraka ary ihaniko. Zazalahy ilay zaza ka tena faly tamin'izay. Namangy azy ary nanontany ny anaran'ilay zaza. Iza no nataonao anarany? Tanteraka, tiany dadany izay anaran'izay. Tanteraka amin'ny fanerenana efa tsy eo ary izy. Niezaka nanazava tamin'ny enany Espaina ary nanazava taminy fa anjara asa lehibe ny tokony ataony tanteraka. Tezitra mafy nefa izy fa noho izao no nahafaty amin'ny penina raha izany. Tsy mandazy aho fa misy antony avy aty amiko tokoa izany. Dia niezaka nanazava azy aho fa raha tsy omena ahy tanteraka dia tsy azo ny tantaraina an'izan'iza izay nolazaiko teo. Satria tadiavin'ny Zanahary indray tanteraka raha fantany. Niady nefa izay ka dia nilaza aho ary niezaka nitady vahaolana hafa ho anay devoly. Tsy ampiditra ny ankoka sy ny zanany. Tsy hamela amin'ny penina koa raha fantany izany. Taty aoriana nefa maty ihany ka rehefa narary ary tanteraka sahirana mafy tao aorianan'izay tamin'ny fiainany. Nalahelo azy aho. Te hitady amin'ny fanampiana tamin'izany ary hanampy anazy ho takalon'izay. Nefa natahotra ihany tamin'izay zavatra nitranga teo amin'ny Espaina. Raha nandinika amin'ny fiainany nefa dia fantako fa tsy maintsy andeha amin'izay lalan'izay ihany tanteraka. Satria ndray ny landy ao anatin'ilay masobe tsy mahita ary nanao fanarana tamin'ny Zanahary manokana mihitsy. Hitako izy namono ny landy fa tsy afaka nanao inonina fa ny tenako ary no navotako fa natahotra tamin'izay aho. Eniko nefa tanteraka miresaka amin'ilay namany atao hoe Joro fa iona amin'ilay olona nahatafita ny rado. Dia nararotiko izay mba hanaovany tanteraka an'izay tokony ataony, izany hoe hamono ny Zanahary. Ampiko tosika kely fotsiny. Salama Ramose. Salama. Ianao ve izany namany rado malaza be eto amin'ny tanàna izany? Arakaraka le tadiavinao e. Nitady an'izany zavatra mampanankarena izany mantsy izay. Fa iza ny teny an'lahy izany? Le namany rado e? Tiany no meko an'ny rado e, dia vakio tsara. Izay fotsiny ve? Ie, fa mitady inona koa ialahy? Aka. Tsy mitady ninona. Fa izao, vidany labera kely dia milamintsika e. Raha sy jereko ny volako e. Ay, ampy ity ka. Ty ary dia aleo za andeha. Sady misotro kafe kely ihany aho. Dia taiza moa anyjanona teo? Ay, natoso kely fotsiny Joro. Nararao tokoa ny fahafatesan'ny landy dia nanao izay antsoina ahy tanteraka. Marina fa tsy nety no nataoko fa tsy mahita hevitra hafa ankoatran'izay aho. Tsy mipoitra aloha tamin'ny voalohany fa niahotra kely. Fa tao aoriana kely aho vao mipoitra taminy. Hitako fa tsy hanao ilay izy mihitsy izy raha izy irery fa nampidiriko tao anatin'ilay fanarahany Joro. Satria mety izay koa ny ilainy. Rehefa tsy nanaiky amin'ny fandraisana lahatra nefa Joro dia nasiako tosika kely indray. Satria moa Ramose ilay mpampiasan'ilay Zorolahy dia nanao fanarahana tamiko mba azahoana ny orinasa io, dia nasaiko androany tanteraka sy Joro. Mba ahitany tanteraka fa aty amiko ihany ny lalana tokony alehany. Raikitra ihany ny fanarahana izay fanendrazako efa ela. Ary nomaniko tanteraka mba hanao an'ilay asa indray, tahaka amin'ny Benjamina. Dia lasa nakamy mamazely izy ireo ary akory ny akakako fa tena hainy tanteraka ilay zavatra nampanaoviko azy.
Vitan'izy ireo moramora daholo izay nampanaoviko azy raha vao tanteraka sy joro miaraka, satria tena mifanabona tokoa izy olona. Nanana herin-tsaina tahaka ny Benjamina koa hitanteraka. Natahotra kely ahy tamin'ny tanteraka niaraka tamin'ny Mira satria izy olona tsy dia mifanabona fa nanana olana foana tamin'izay zavatra natao. Izao nefa hitako hoe tsy sasakana ny tanteraka intsony amin'ny an'ny Zanahary. Vitan'izany raha tiana atao. Nitady an'ilay ivoka sisa dia vita ny rehetrarehetra. Kanefa tsy napoziko fa namadika anay indray Mira. Mira efa mivadika tany amin'ny Zanahary. Nompizin'ny Mira mihitsy ary izy olona mba ahafahan'ny Zanahary mijery ao anatin'ny sainy tanteraka sy joro hoe lazaiko azy ireo ve izay zavatra tokony ataony. Tanteraka moa indrindra indrindra. Nefa tsy nahita inona natao izy ka nasainy nanao an'izay mahafinarinaritra azy tao fotsiny tanteraka sy joro tao anatin'ilay nofy. Nibijibijika tao Zanahary fa tsy hitany izay niraisiny ka dia lasa izy. Dia eo aho zao. Niezaka fa nisoratako daholo izay dia nivakiako ohatr'izay ilay izy. Ay, mbola misy kely kefa andraso anie. Mila vitaina ny ataonay dia miezaka mirina ny landy izay. Mitady amin'ny Mira sy ilay ivoka koa alohan'izay aho. Ilay famerinana ny landy izao no tena hitako olana fa mitady hevitra foana ihany aho. Hitako tsara resaka mirina ihany nefa tanteraka ka raha misy andriana dia mety tsy hamerina ny landy intsony izy. Dia izay ny tantarako. Raha sendra misy mahazo haka tsy tafiteny tamin'ny tanteraka dia teneno azy fa namako ny rainy ary Benjamina ny anarany. Izay tsy nolazainy reniny tamin'ny mihitsy izany. Tena mpinamana izay ary izay ny namako teto ambonin'ity tany ity. Niezaka nanao izay mety aho. Ary miala tsiny raha nanosika ny tanteraka amin'izao lalana izao. Mametraka ny fadokisako rehetra aminy aho fa afaka hamono ny Zanahary sy ireo mpanaradia azy izy. Tsy haiko loatra ny tena tanjony fa hatrena lalako azy tena hamono olona be da be izy. Ary tsy hamela izay hanao an'izany aho. Satria tia mahalifaty an'ireo namako koa aho amin'izany. Tsy hamelako izy. Ingany mba azonao ny fomba fijeriko. Ary azonao fa vonona nanao ny zavatra rehetrarehetra mba handreseko amin'ity ady ity. Rina, fa maninona no roanao? Way, zafady fa nentin'ny foko aho. Sady nafana be koa ilay resantsika. Tsy maninona ka. Tena zafady menatra koa raha ny landy izany rehefa miverina izy. Tsy ho fantany izany fa aza matahotra ianao ka. Nalemy kely vetivety aho tamin'iny. Efa ny landy marina kay moa ianao.